Miderahany Jehova miantsoa ny anarany, atao fantatra ny firenena rehetra ny asany, mirao azy, mankalaza azy, saintsainy ny fahagagana rehetra ataony. Ataovy horiarianao ny anaramasina, aoka hifaly ny fony izay mitady an Jehova. Dia rahanay tokoa ianao Andriamanitra ray, zanaka ary fanahy masina. Dia rahanay ianao no ny alehibe ny famindramponao, ny fitiavanao ary ny fitahiana izay arotsaka ao aminay amin'izao andro masina izao. Manamasina anay ary aoka ny fanompoam-pivavahana izay ataonay dia mba ho ankasitrahana eo anatrehanao. Apetraka aminao manontolo izao fotoana izao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia mbola faly miarabantsika indray izay amin'ity sabata maraina ity. Ity sabata maraina ity dia sabata manokana satria fotoana hitondrana-bavaka andreo ankizy marefo izay fotoana mariana fa ankalazaina maneran-tany izao fotoana izao. Ny rariana dia mba samy andray fitahiana sy fampahirezana ao anatin'izao fotoana manokana izao ny isa tokantrano tsirairay avy ary indrindrindrindra ny ankizy rehetra izay voakasika ny fankalazana anio. Andeha isika anohy ny fotoana amin'ny alalan'ny hira faharoanjato miram-pifaliana izay ataontsika eo am-pitsanganana. Miram-pifaliana hankalaza ilay tomponao, asandratoveo fidelana Youube hosana no atao. Tera i tompo-panavotrana Youube Jehova mpamoronanao.
afaka anokatra ny baibolitsika isika ka amaky ny teny izay voasoratra ao amin'ny oabolana. Oabolana toko 7 ny andiny 7 tapany voalohany. Dia toizantsika avy eo ao amin'ny Genesisy toko 9 ary ny andiny 17. Ndio vakitsika zany amin'ny navan'i Jesosy. Oabolana toko 7 dia 7 tapany voalohany izay manome ny malahelo tsy ananjava maovy. Genesisy toko 9 andiny 17. Aren'Andriamanitra ny feon'ny zaza dia niantso any Agara ilay andrelin'Andriamanitra tany an-danitra ka hanao taminy hoe: inona izato manjoanao ry Agara? Aza matahotra fa efa aren'Andriamanitra ny feon'ny zaza eo amin'ny toerany. Hotaina ny teny asoantsika rehetra andeha araka anesy teny vavaka mandoalika isika. Ry Andriamanitra rainay masina tsara ny an-danitro, indreto ny zanakao, mampilefika ny lalok'aito anatrehanao tompo izay, maneho ny tsy famendrenay tompo, fa kosa manandratra anao, ilay Andriamanitra mpanjaka, ilay mpamorona tompony izao rehetra izao. Ianao tompo ny hoanao ny voninahitra sy ny dera sy ny ada indrindra hatramin'ny taloha ary ankehitriny ho mandrakizay. Misaotra anao izay tompo, no ny tombontsoa, no ny tombonandro nomenao anay ka tratra izao sabata izao izay. Satria fantatray tompo, fa tsy noho ny fahamendrenay na ny fahatanteranay tonga izao, fa mbola fahasoavana sy famindram-po no tsy lalandritranay ka matovy vory eto izay. Tompo mangataka aminao izay mba ho sabata fitahina ho amivoakanao ty sabata ity. Sabata handraisanay tompo ny fanadiovana avy aminao ka mba ho zanaka voavela heliko izay amin'izao sabata izao. Ka mba ho tanteraka ilay teny manao hoe zanako io voavela ny elony mandehana ny fiadanana. Izany tompo ny fanirinay amin'izao sabata masinao izao. Tsy miafina aminao mpamonjy ny toe-javatra izay miantra eto amin'izao tany misy anay izao. Ianao no mahita tompo, ianao no mahafantatra ny zavatra rehetra, ary tsy misy miafina aminao izany. Manataka aminao izay mba hampaherezinao tompo ny sambatan'olona, ka na anay hery etrehana izany rehetrarehetra izany. Ao ireo marary tompo, ianao no nasitrana sy karakaran'izy ireny. Ao ireo reraka noho ny antony maro samihafa tompo, hampaherezy izy ireny. Ao ireo azo paoriana va eo, ianao no ampionina an'izy ireny, ary ao no azo ny adiny olona maro samihafa va eo, mahafantatra amin'ny mahasoa azy ireny ianao. Tompo, ampitomboy ny finoanay, mba hatakaranay fa Andriamanitra mahafantatra ny mahasoany indrindra ianao. Hoe masinao, ampitomboy ny finoanay mba hanekenainao Jesosy, ilay efa maty ho anay isolo ny fahotanay. Tompo, ampitomboy ny finoanay mba ahitanainao Jesosy tompo ty, ilay ao masina indrindra mifona ho anay amin'izao fotoana izao, ary antoka ny famonjena ho anay. Afaka manokana aminao izay amin'izao sabata izao, indrindra ho an'ity firenenay ity tompo. Ianao tompo no mahafantatra ny zavatra rehetra, ny vahoaka rehetra ao anatin'izany, ny mpitondra tompo. Eny tompo mampianaranay mba haizanay manesy tena, ka ho tanteraka tokoa ny fanasitrananao n'ity tanina ity. Ao amin'ny aretim-pahotana rehetra, ao ny aretina izay mahazo amin'izao fotoana izao, hoe masina ao, ianao mahafantatra, ary ianao efa manana vahaolana ny amin'izany rehetrarehetra izany ianao. Tompo ty ao, ianao ilay Andriamanitra mahery no hitalaonay, ka mba izao sabata izay atrehinay izao, dia azonay antoka fa valim-bavaka manokana nomenao ny vahoakanao rehetra, indrindra ny miankohako inatrehinao amin'izao sabata izao. Ka andraisanay fitahina tompo ny androm-piainay sisa rehetra eto amin'izao tany misy anay izany. Tompo ty ao, izany vavaka izany dia asandratray, tonononay ny amin'ny anaran'ilay Jesosy ilay tianay sy mpamonjy anay.
misaotra tompo ao. Amen. Ankehitriny indray isika ry hava-malala dia ho tonga amin'ny fanompoam-pivavahana momba ny fanatitra sy ny ampahafolony. Eo am-piomanana izany dia manasa antsika tsirairay samy hamoaka ny fanatitra izay efa sy ny ampahafolony izay efa nomanintsika dia araka hanao vavaka mangina isika. Amen. Niara-mipetraka tamin'ny raibe sy ny renibeny sy ny zanaky ny ray tapo tamin'ireo ray aman-dreniny sy tany ambanivohitra Aostralia fahy. Sarotra ny fiainana, saingy natoky an'Andriamanitra izy ireo. Teo amin'ny zavatra rehetra ny lainy. Nahazo asa dadabe sy ireto ankizy reto, asa tamin'ny toeram-piompiana iray, izay lavitra ny toerana misy azy ireo. Mialohan'ny nandehanany dadabe, dia nomeny any bebe avokoa ny vola rehetra izay tany aminy, mba hikarakarana ny reto ankizy 10 isa izay nitaizan'izy ireo. Tsy ampy hamelomana an'ireo ankizy 10 anefa izany vola izany. Dia natsoiny bebe ary ny ankizy rehetra mba hangataka hivavaka eo anatrehan'Andriamanitra, mba hisy fahagagana izay ho ataon'Andriamanitra manoloana ny fiarahan'izy ireo. Rehefa vita mivavaka dia lasa niainga ho any an-tanan-dehibe izy rehetra ireo. Zavatra nahagaga ry hava-malala rehefa teny an-dalana dia nahavoadaka valopy iray niosombovoka ny ray tamin'ireo ankizy vavy. Noraisiny bebe ilay valopy, nijereny ny tao anatiny, nisy vola $10 tao anatiny tao, ary tsy nisy famantarana tao amin'ilay valopy hoe aterina ho an'izy izy ity. Dia hoy bebe, jerenareo ange rakizy nandefasan'Andriamanitra vola hividianana sakafo isika. Saotra n'Andriamanitra izy rehetra tamin'izany fanomezana izay natolotr'Andriamanitra azy ireo, ary fahagagana ho azy ireo izany. Dia nandefaingany izy ireo namonjy fivarotana kely, nividy vovo-dronono sy lafarinina ary voankazo izay ampy ahafahanjareo niaina tamin'ny fotoana iny. Rehefa tonga tany an-trano izy ireo dia mbola nisaotra n'Andriamanitra noho ny fatokiny sy ny lesona momba ny fatokina nampianarina an'ireto ankizy rehetra ireto. Dia hoy ny antso ankehitriny hoe afaka matoky an'Andriamanitra isika fa hanome izay rehetra ilaintsika izy, rehefa mahatoky isika amin'ny famerenana ny ampahafolony sy ny fanatitra. Hiara hivavaka isika tompoko. Andriamanitra ray tsara indrindra izay any an-danitra, ankehitriny dia hanolotra ny ampahafolony sy ny fanatitra ho anao izahay. Ray tsara indrindra misaotra noho ny amin'ny fitahiana izay nomenao anay, ary raiso izany fanatitra sy ampahafolony izay atolotra ianao izany mba ho fitaovana amin'ny tanany asanao, ary ampio izay mba hatoky anao hatrany eo amin'ny fiainana. Tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany vavaka izany. Amen. Eo am-panatanterahana ny fanatazana ny fanatitra dia ny feon-kira no andeha horenesitsika, ary rehefa vita izany dia ny hira fanolorana ny fanatitra dia ny laran-kira 700.
fitahiana amen. Tonga eo amin'ny fotoana manokana ho an'ny ankizy isika faly miaraba ny ankizy tsirairay avy ary arabaina na hatratry ny sabata indrindra ity sabata manokana ity ny ankizy tsy ankanavaka amin'ity andrany ity isika raha-ankizy dia andre tantara anankiray fa mialohan'izany dia andao aloha isika hiaraka hitsangana dia hanao an'ilay hira manao hoe oramamy. Hiaraka hivavaka isika raha-ankizy. Andriamanitra ray io misaotra anao izay ankizy ny amin'ny anananay fotoana manokana ho anjaranay amin'ity sabata ity. Andray hafatra amin'ny alalan'ny tantara sy amin'ny toky sy andininy avy ao amin'ny baiboly izahay koa ianao ane hiasa ty ampony ankizy tsirairay avy anovanay ary ampitombo anay ao amin'ny Kristy. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Amin'ity androan'ity ary ilay tantara raha-ankizy dia mitondra ny lohateny hoe fety hafa noho ny hafa. Fety hafa noho ny hafa. Ny tantara dia tantaran'ny Paul. Paul raha-ankizy dia ankizy lahy anankiray ary izy sy neny no miara-mipetraka. Paul mantsy raha-ankizy tamin'izy feno 10 taona dia nisaraka ny dada sy neniny dia tsy niara-mipetraka intsony dia nanomboka teo izy malahelo foana ny tarehany, tsy mba miramirana mihitsy. Manana namana anankiray izay Paul raha-ankizy antsoina hoe Pierre. Dia Pierre mahatsikaritra ny tarehan'i Paul hoe ary izany ohatra ny malahelohelo foana. Paul raha-ankizy mieritreritra hoe zareo izany izao tsy mba mandeha manao vakansy intsony, tsy mba manana an'izay zavatra hoe mety mahafinaritra azy intsony. Dia tamin'izany fotoana izany mihitsy ka raha-ankizy volana Desambra. Ny ankizy rehetra izany rehefa akaiky ny fetin'ny faran'ny taona sy ilay taom-baovao iny dia faly ery daholo miteny amin'ny dada sy neny hoe zaho hivitanao an'izao, zaho hivitanao bisikileta, ny sasany kilalao hafa, ny sasany tablety na ohatran'izany. Dia i Paul nefa jereny Pierre ohatran'ny tsy mba harototra mihitsy. Dia niresahan'ny Pierre tamin'ny dada sy neny raha-ankizy hoe i Paul namako ange mampalahelo tsy mba manana zavatra ho atao fanomezana azy ngamba izao ny neniny dia malahelo foana izy. Dia nikonikonina zavatra i Pierre sy ny dada sy neny. Rehefa tonga ary ny fotoana raha-ankizy, samy nahazo ny fanomezana ny daholo ny ankizy teo tanàna. Ny sasany kilalao, ny sasany nahazo helikoptera, ny sasany tomobila legidena reny, ny sasany ara jeu isan-karazany ny azony. Fa tamin'izay fotoana izay Paul rehefa nijerijery ny namany dia inona ho inareo ny azy nitany? Aikay i Pierre
efa nandeha ny azakazaka na nisy ka valopy teo amin'ny faravarany zareo. Nraisin'lay valopy dia misy soratra hoe tianay be ianareo. Rehefa nysokafa ndrakizy ny varavarana dia nisy arona koa teo feno zavatra. Jereny misy vatomamy, misy mofo ary feno sakafo be dehibe. Dia niantso anena izy ary faly ery dia nijereny zareo tao anatin'ilay valopy misy soratra tianay be nareo nisy vola 2 hetsy ariary. Faly ery Paola tamin'izay rakizy ny teny taminy eny hoe neny nisy olona tsy nitonona anarana mba natsiaro antsika dia nanome antsika an'ireto fanomezany reto dia amin'izay koa tsika mba faly mandritry ny fety. I Pierre tamin'izay rakizy tsy niteniteny mihitsy hoe zangeny nanao an'iny fa manjary lasa mampahamenatra ny Paola indray mantsy izy raha manao an'izany. Fa nataon'ny Pierre rehefa tany an-trano miaraka amin'ny dada sy neny dia mijery foana izay azo anampiana ny Paola sy ny reniny mba hahatonga ny zareo falifaly. Ary isan-kariva rehefa mivavaka ny fianakaviana ao amin'iry Pierre dia tsy adino mihitsy ny manonona vavaka ho an'ny Paola sy ny reniny mba ho falifaly ihany koa izy ireo isan'andro isan'andro. Mahafinaritra rakizy ny fihetsika nataon'ny Pierre tamin'ny Paola namany be dia be koa rakizy ny ankizy malahelo. Be dia be ny ankizy mampalahelo amin'izao fotoana misy antsika izao. Dia izao afaka manao tahaka ny Pierre ihany koa ny ankizy tsirairay avy. Ary amin'ity androany ity ary dia asain'Andriamanitra mihitsy ny ankizy tsirairay mba hieritreritra namana azo ampiana. Andao ange samy eritreritra hoe izy ary ilay namana mety ho mila fanampiana ho any mba samy eritreritra hoe ny ankizy. Efa nahita? Ie. Ahoana aloha ny lazain'ny soratra masina raha ohatra isika ka manao tahaka ny Pierre, tadidinareo ve izay nivakiana ho anareo androany? Aiza ilay izy? Izay indrindra. Andao iarahana mamerina hoe sokafy ary ny Baiboly, ohabolana 7:20 dia ny 7:20 tapany voalohany. Efa nahasokatra ny ankizy? Andao iarahana mamaky ary amin'ny anaran'i Jesosy. Izay manome ny malahelo tsy hanan-java mahory. Mba tian'ny ankizy ve ny anana n'izay mahasoa mahafinaritra manome fifaliana ihany koa kanefa manome fifaliana ho an'ireny ankizy marobe malahelo izay mba miandry ny hafa hizara fifaliana amin'ireny. Izavy ny vonina mba hanatanteraka. Maninona andao hitsangana mihitsy ny ankizy izay vonina ka hanome ho an'ny namany malahelo satria izay manome ny malahelo tsy hanan-java mahory. Andao ary sika hivavaka rehefa vonina ny ankizy ary angataka amin'Andriamanitra ho an'ireny namantsika ireny. Dia ho antsika ankizy tapa-kevitra anao an'izany koa dia izao rakizy hivavaka sika izao fa nareo koa rehefa ao an-trano ao dia mivavaha foana ho an'ireny ankizy malahelo ireny. Voninareo ndao ary sika hivavaka. Akompona ny tanana izany izao dia akipo ny maso fa hivavaka ho an'ny ankizy sy ho anareo ankizy miara-mivavaka eto isika. Hivavaka isika. Andriamanitra misaotra anao izay ankizy fa nampianarinao indray izay androany ary nomenao toky ihany koa fa izay manome ny malahelo kay dia tsy hanan-java mahory. Andriamanitra be dia be ny ankizy malahelo manodidina anay fa vonina izay ankizy mba hanampy azy ireny. Dia vonina koa izahay hivavaka ho an'ny zareo koa miasa aty anatin'ny ankizy Andriamanitra ary mba ho tanteraka eo amin'ny fiainanay ny izany dia tsy hanan-java mahory izahay ary tsy hanan-java mahory ihany koa ny ankizy hafa namanay. Dia misaotra indrindra Andriamanitra fa amin'ny anaran'i Jesosy ny hivavahanay. Amen. Yeah.
ampifaliana trano ny mbola hiarabanantsika tsirairay avy a amin'ity sabata ity ny fiangonana adventiste mitandrana ny andro fahafito moa isaky ny sabata fahaefatra amin'ny volana mea dia manokana mandrakariva fotoana hitondranam-bavaka ny ankizy marefo ary maneran-tany no anatanterahana izany amin'ity anio ity dia tsara raha mbola hifantoka bebe kokoa mahakasika an'ireny ankizy marefo ireny isika satria voalaza ny UNICEF fa tao anatin'ity aretina COVID-19 ity dia niantraika betsaka tamin'ny ankizy izany ary nolazain'izy ireo mihitsy fa tsaratsara tena tsara indrindra raha ohatra ka ny ankolafy rehetra ny fiangonana dia manao ezaka mba hijerena ny ankizy satria manjary lasa ny ame anara-pahasalamana dia mitarika indray ho amin'ny tsy fananan'ny ankizy ny zoany indray satria maro ireo zavatra manimba ny ankizy ny herisetra ny tsy fampina sakafo ny fahantrana be da be zany ny zavatra miantraika amin'ny fiainan'ireny ankizy ireny tao anatin'ity aretina ity dia tsara indrindra raha mifantoka bebe kokoa mahakasika an'izy ireny isika mialohan'ny resantsika ny tenin'Andriamanitra mahakasika an'izany hoe ankizy marefo izany dia manasa antsika tsirairay avy hiara-nondrika ny lohantsika hivavaka. Andriamanitra misaotra anao manokana izahay fa afaka hiaino anao indray handray hafatra avy aminao tompo ampiasao amba fitaovana mahomby am-pelantananao mitenena amin'ny alalako ary ny fonay tsirairay avy dia ho tany tsara handray ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Ny tenin'Andriamanitra dia miresaka ihany koa ankizy marefo. Misy vitsivitsy azo resahana ao anatiny ao fa amin'ity anio ity dia tantara anankiray no andeha ho jerentsika dia izay hitantsika ao amin'ny Genesisy 1:20.
ary tantara izay efa mahazatra antsika ankizy anankiray no jerentsika matetika rehefa mijeren'izy io isika dia ny tantarany abrahama ny makasika ny saray izaka iagara fa misy tovolahy kely anankiray izay hojerentsika ao satria nandalo zavatsarotra ny fiainany tao anatin'ny tokantrano izay manana ny maha izy azy no nisy azy tokantrano izay nanane dia nefa ny renin'izy ity dia mpanompony rainy ary ny tompo vaviny dia nanome baiko indray mandeha hoe mila mandry miaraka amin'ny vadiny izy satria hono tsy nananjanaka ilay tompo vaviny rehefa nanananaka nefa nanana azy zany na ny reniny dia nanomboka ny seho ny olana satria teo aloha dia ohatra ny mba tsara ihany ny fifandraisana fa avy eo dia nisy tsy fifankazahoana tao lasa nikorontana teo amin'reto olon-dehibe izay lazaina hoe ray aman-dreny ireto dia nisy fiatraikany lalina teo anivon'ilay tovolahy kely anankiray noho injay koa nanananaka ihany ny tompo vaviny reniny dia vao may ny amafy ny korontana efa nisy mihitsy aloha fotoana teo aloha izay nialana izy mianaka tao an-trano ary voatery tsy maintsy ny vera avy eo rehefa ny amafy ny korontana dia voatery norohana izy mianaka tovolahy kely anankiray izay norohana tany anefitra izay ny toe-javatra misy ankehitriny isika tsy hijery hoe aiza ny sitrapon'Andriamanitra tsy neken'Andriamanitra ny izany zavatra izany tsy any no jerentsika fa tsy nofananiny ity tovolahy kely ity ny toerana misy azy tsy nokasaina mba hiainana ny fiainana nisy azy fa tonga teo amin'io toerana io izy ary narefo indrindra izy tamin'izay fotoan'izay voatery ny renireny tany anefitra ny fiainany fantatsika tsara ny anaran'izany tovolahy kely izany fa Ismaël betsaka ny lesona azo raisina ao anatin'io tantara io fa amin'ity ity dia aka lesona anankitelo isika mahakasika ny fiainana izay nalovany Ismaël tsy mora ny toe-javatra izay niainany ary mafy ho azy izany lesona anankitelo no andeha ho raisitsika ny voalohany amin'izany dia hoe hitan'Andriamanitra ary reny avokoa ny feon'ny ankizy izay tandondomondoza satria raha verintsika ho vakiana ny teny izay novakiana teo aloha andeha ho raisitsika ho vakiana mihitsy ny Genesis 1:20 andiny ny 7:20 Genesis 1:20 dia ny andiny ny 7:20 ary renin'Andriamanitra ny feon'ny zaza dia niantso any Agara ilay anjelin'Andriamanitra tany an-danitra ka nanao taminy hoe inona izato manjoanao ry Agara aza matahotra fa efa renin'Andriamanitra ny feon'ny zaza eo amin'ny toerany dia izay ny lesona voalohany izay ho raisitsika hitan'Andriamanitra ary reny avokoa ny feon'ireo ankizy izay trahadoza ao anatin'ny tontolo izay andrenesana ny tolokony ny ankizy sy ny tanora vokatry ny fandaozan'ny ray aman-dreny ny vesatry ny fiainana dia miaino an'izy ireny Andriamanitra mitoloko izy ireny mitomany izy ireny tsy fantatritsika hoe mitomany miantso an'Andriamanitra ve izy sa mitomany noho ny anohanana sy ny fantrano tsy hijery an'izay tsika fa ny fantatsika dia miaino azy ireny Andriamanitra mijery azy ireny Andriamanitra enina dia amin'izao fotoana izao iainantsika izao ary dia maro ny ankizy izay tahaka ny Ismaël marefo ny fiainany ory izy ny ray aman-dreny raha ho atokantrano no misy azy dia mety tafiditra ao anatin'ny ray aman-dreny izay mifampitabataba mikorontana lava ny fiainan'izy ireny mety hoe milamina ihany ao atokantrano ao fa mandeha foana i dada sy neny tsisy fikarakarana ny ankizy fa dia izy ireo rery no ao na tsy mahazo an'ilay fitiavana mamy avy any amin'ny dada sy neny
fa rehefa misy sakafo sy ny zavatra hafa fotsiny dia ampy fa aiza ilay fitiavan'ny dada sy neny marefo ihany koa izy ireny. Mety tsy ao atokantrano ny toerana misy azy fa any an-toeran-kafa, mety hoe any amin'ny fitaizana zazakam-boty na any amin'ny toeram-pialofana isan-karazany na any an-tsekoly, eny mety any am-piangonana azy dia misy ireo tratra ny tsirambina, misy ireo tratra ny herisetra, misy ireo matsiaro mijaly. Aoka tsy ho adinoantsika fa eny amin'izy ireny mandrakariva ny fijerin'Andriamanitra, mandrehan'izy ireny Andriamanitra, mitaraina izy ireny, ka raha manandratra ny tarainany amin'i Jehova izy ireny dia mihaino azy izy. Ny Salamo 200 dia ny 7:10 izay ho jerentsika. Salamo 200 ny 7:10 dia milaza amintsika hoe mijery ny fivavaky ny mahantra izy ka tsy mametaveta ny fivavahany. Mijery ny fivavaky ny mahantra Jehova, mihaino ny fivavaky ny ampahoriana Jehova. Ary tao anatin'ilay tantara izay hitantsika ao amin'ny tenin'Andriamanitra dia ny tantaran'i Ismael dia nolazainy mazava tsara fa efa henoko hoy Andriamanitra ny fitarainany zaza eo amin'ny toerana izay misy azy. Izay ny lesona voalohany izay noraisintsika. Averintsika indray mandeha fa ny mason'Andriamanitra dia eny amin'ny ankizy mandrakariva, mahita sy mandray azy izy naiza misy azy. Ny lesona faharoa izay horaisintsika indray dia ny hoe manome izay ilaina Andriamanitra. Rehefa jerentsika ny tantara ao amin'ny 15 dia voalaza fa lany ny rano. Rehefa nirenireny tany anefitra izy mianaka dia lany ny rano. Haitsika tsara ny ankizy fa rehefa tsy misy sakafo eo, tsisy rano eo, nona izy dia mitaraina mafy ary mitomany. Efa ho faty ilay zaza, nidradradradra mafy izy. Tsy tantin'ilay reniny nahita an'izany dia nilaozany reniny izy. Amin'izay fotoan'izay dia sady efa mafy ny manjo azy ny mbola matsapa ny laozana izy. Rehefa nihaino azy Andriamanitra dia nampahiratra ny masony Agara izy dia nahita fatsakana i Agara. Ny zavatra ambara amin'ity dia hoe Andriamanitra manome izay ilaina. Nampahiraton'Andriamanitra ny masony Agara dia nahita fatsakana. Ny fanontaniana dia hoe fa taiza ary ny tsy hitany Agara ity fatsakana ity hatramin'izay? Variana noho ny adi-tsaina ve izy? Sa noho ny ranomaso izay mipatrapatraka be loatra? Sa sondriana izy na tsy nitandritandrina dia tsy hitany izany? Sa ve tsy nisy mihitsy io fatsakana io fa Andriamanitra mahery no nampisy azy tamin'izay? Tsy fantatsika. Betsaka ny azo ambarany amin'izany fa izao ny zavatra fantatra dia nahita fatsakana i Agara. Ilay Andriamanitra mahery dia afaka mamorona ny zavatra rehetra mba hanomezana sy hamahana olana ho an'ireo izay mila izany. Andenge ho vakiantsika ny Isaia 1:7 Isaia 1:7 dia ny 7. Ampy boiboika reny rano ao amin'ny tendrombohitra mangadiady aho, ary ny loharano ao amin'ny lohasaha. Hanao ny efitra ho farihy aho, ary ny tany karakaina ho loharano miboiboika. Hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Fa rehefa mitalao ny ankizy marefo dia afaka manome zavatra rehetra Andriamanitra. Fa ny olana fotsiny dia izao. Indraindray isika tsy mahita ireny tombontsoa izay omen'Andriamanitra ireny. Fa maro ny zavatra manakona ny masontsika dia tsy hitantsika izany. Mety hoe ny fitiavan-tena sa ny tsy fananana fangoram-po, ny ahiahy ny fiainana isan'andro ve? Maro ireo zavatra izay mety hanakona amin'ny masontsika ka tsy ahitantsika n'ireny ankizy efa marefo ireny. Ary tsy ahitantsika ihany koa fa efa misy tombontsoa omen'Andriamanitra mba hahafahantsika manampy an'izy ireny. Mbola miahy zaza marefo Andriamanitra mandraka ankehitriny ary te hanome ny mahasoa an'izy ireny.
mbola mandreny feo ny fitarainan'izy ireny Andriamanitra ary te hanome te hanao fahagagana fa mila mahiratra ny masontsika ary mila manaiky tarian'Andriamanitra hoe aiza ny fomba azo atao. Andeha andray ny lesona fahatelo farany isika teny hoe maniraka ary mampiasa olombelona Andriamanitra ho famonjena ny hafa. Maniraka ary mampiasa olombelona Andriamanitra ho famonjena ny hafa. Ny asa famonjena dia tsy hoe naniraka anjely foana Andriamanitra dia io hitantsika maso, fa Andriamanitra mihitsy no manome ary manokatra ny masontsika dia mampiasa antsika hanatanteraka izany. Tao anatin'ity tantara ity dia rehefa nasehon'Andriamanitra ny Agara ny loharano dia ao amin'ny 15 dia hitantsika fa tsy maintsy naka ny rano izy, nameno ny sy ny hoditra. Andeha ny vakintsika mihitsy ilay 15 voalaza. Mitsangana, Genesis 1:20, 15:17. Mitsangana, areno ny zaza ka tantano dia karakarao. Ajanontsika hatreo. Dia naka n'ilay sy ny hoditra i Agara nofenoana rano. Dia nasena nitsangana i Agara, areno ny zaza. Dia mila fahanana, dia mila tantanana. Izay ny nasena natao. Mila antsika Andriamanitra hetsika hikarakara n'ireny zaza ireny. Mila manarina ny lohany, mila mitantana azy, tantano izy. Hoy Andriamanitra. Zany hoe ny tananao mila mifamatotra amin'ny tanan'ilay zaza. Mifamatotra. Midika izany fa mikarakara azy ianao amin'ny mahazaza azy ary mandra-pahalehibeny ihany koa Reny zaza ireny manko toa ny Ismael dia mbola tsy matotra izy, mbola mila fanampiana izy ary mandra-pahatonga azy amin'izay famatoran'izay dia mila tsika izy. Misy Ismael ary ve ao amin'ny fiangonana misy anao, any amin'ny fiarahamonina misy anao, eny amin'ny manodidina, eny amin'izay alehanao reny. Misy Ismael ve eny, misy zaza marefo ve hitanao eny. Vonina ve ianao hamatotra ny tananao amin'ny tanan'izy ireny. Andriamanitra dia te hampiasa antsika mandrakariva ary te hanome ny zavatra rehetra ho antsika mba hahafahantsika mikarakara azy ireny. Ao anatin'ny abibiana no misy antsika amin'izao fotoana izao. Ny fiarahamonina dia be da be ny tsy mandrarany ireny ankizy ireny. Ny ankizy izay manana ray aman-dreny misaraka, ny fisarahana, ny tsirambana izay misy eny amin'ny fiarahamonina, ny herisetra, ara-batana, ara-tsaina, ara-pihetsepo, ara-nofo mihitsy aza, dia mahatonga n'ireny ankizy ireny ho irery, toa any an-tany efitra. Misy amintsika ve mba vonina hanome tanana sy hitantana an'izy ireny eo amin'ny fiainantsika. Mila antsika Andriamanitra fa afaka manome izay ilaina izy ary aoka tsy ho adinontsika mandrakariva fa miaino ny fitarainan'izy ireny Andriamanitra. Amintsika izay manatrika izao sy miaino, misy ankizy ve hianjadiany izany toe-javatra marary izany. Mety marefo ve ianao miaino anao Andriamanitra. Sakaiza ty ianao Jesosy ary te hanome ho anao ny zavatra rehetra. Mangata aminy, ataovy sakaizanao akaiky indrindra izy fa tena anampy anao. Amin'ity andro manokana izay natokana hivavahantsika ho an'ireny ankizy marefo ireny, dia andeha isika hivavaka sy tolonam-bavaka ho an'izy ireny. Amin'izao fotoana izao dia andeha hangataka pastora isika mba hitondram-bavaka ho an'ireny zaza ireny. Manasantsika hitsangana hanao vavaka ho an'ireo ankizy marefo isika. Andriamanitra raina izay ny an-danitra, fantatray araka ny teninao teo fa ianao dia mandre
ny feony zaza izay mitaraina aminao. Mivavaka izahay ho an'ireo ankizy izay ianjadin'ny fanararaotana, ianjadin'ny fampijaliana amin'ny lafiny rehetra, marefo, eo amin'ny tokantrano, eo amin'ny fiarahamonina, naiza naiza. Tompo, amboary ny sofinay mba handrehany koa ny antsoantsony izy ireny. Fantatra ihany koa fa mahita an'izy ireny ny masonao. Dia mangataka izahay hijery azy ireny amin'ny fomba manokana ane ianao. Fa mangataka izay mba ho amboarinao ihany koa ny masonay mba hijery, hitady an'ireny ankizy marefo ireny, fa tsy hojamba manoloana ny fijaliana sy ny zavatra izay miatra amin'izy ireny. Tompo, amboary ny fonay mba anana fitiavana ho an'ireny marefo rehetra ireny. Ka ny tananay dia ho ampiasainao mba hikasika azy ireny, hitantana azy ireny, handray azy ireny, hikarakara, hanampy, hitsabo amin'ny lafiny rehetra. Ankehitriny dia misy ny toe-javatra izay atrehana toy ny aretina izany, eo ihany koa ny toe-javatra sarotra eo amin'ny fiainana amin'ny lafiny maro samihafa. Tompo Andriamanitra, mivavaka manokana izahay mba hojerenao nireo ankizy marefo sy ireo marefo rehetra ao anatin'izao valana aretina izao. Mety misy ireo izay lasakamboty noho ny ty valana aretina ity. Tompo mamindrafo amin'izy ireny ianao. Ary aoka izahay mihitsy no ho ampiasainao hampahery, hampionina ary hampitraka indray ny loha izay mitanondrika noho ny fahoriana noho ny toe-javatra sarotra, ka hanome fanantenana, izara fifaliana, izara fitiavana amin'izy ireo. Dia mahatoky anao zahay fa ianao ilay Andriamanitra fitiavana, ianao ane hita manokana an'ireo marefo rehetra, ary hanatanteraka ny teninao amin'izy ireo tokoa anenao. Misaotra Tompo fa tononona sy angatahana amin'ny anaran'i Jesosy ny vavaka. Amen. Raiso ny tsodrano. Hitay anao ane Jehova ka iaraonao. Ampamirapiratra ny tavany aminao ane Jehova ka hamindra fo aminao. Eny anandratra ny tavany aminao ane Jehova ka hanome anao ny fiadanana. Mandehana amin'ny fiadanany Tompo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.